Ry vahoaka malagasy, ny vola teniko aminareo androany dia ny fitanondrehana fiaraha-miory ho an'ireo izay nanana havana namony ihany noho ny tolona. Mirary koa fasitranana aingana ho an'ireo izay mbola manaraka fitsaboana. Fisaorana ho antsika mpiray tanindrazana eto Eropa sy manerana izao tontolo izao izay maneho firaisan-tsaina amin'ny tolona izay atao any an-tanindrazana izay hitambarantsika rehetra. Fisaorana koa ho an'ireo diaspora izay hanampy amin'ny fiverenako any an-tanindrazana, ary fisaorana ho an'ireo izay mpiara-mitolona any an-tanindrazana izay manomana ny fiverenako miaraka amin'ny communauté internationale. Eo anatrehan'ny zava-mitranga dia mitodika aminareo tanora ho MGNZ, mitodika aminareo sy ny mpitandro filaminana. Efa fiteniko matetika, isika no ampiadin'olona roa dia Rajoelina sy Ngara Vatomanga. Aza manaiky abedindreo olona reo tsika. Ianareo manao MAO, encadreo le folona, tsy folona hostile reo, sokafiny 13 mai, arovy reo olona reo, olona tanapolo reo. Hajanony ny fampiasa-kely, hajanony ny provocation isan-karazany. Rahantsika malala, ianareo rahalahako amin'ny gendarmerie, efa style fiza sisy io rope io. Rope io, tsy hay na MAO na rope. Efa style fiza sisa io. Tenena amin'ny Ngara Vatomanga ny dika amin'ny fiza. Tenena amin'ny Ngara Rajoelina. Rehefa ny fitondrana manao fiza, dia efa izy makany zay. Misaotra anareo artista koa, izay efa mamaly ny antson'ireo zandreo, vona anampy azy eo amin'ny kianjany 13 Mai. Ny tenako tsy dia havanana amin'ny resaka politika, fa eto dia miantso anareo mpanao politika, anampy ny tolona, ary koa anapahendrena, tsy ndriko manokana, anapahendrena. Engane anareo, ka tsy hisy mpanao politika manao mercenaire Vatomanga, ty misy resaka tonga ty aminay ty ivelany ity. Engane ka tsy hisy an'izay, fa raha tsy zay, raha zay no mitranga. Rehefa milamina io, dia ataonay ny atao hoe chasse aux sorciers. Averiko chasse aux sorciers. Oka zay vandao mba amboarina le firenena atao politika madio, ary matoko amin'ny fahendrenareo mpanao politika malagasy aho. Todika aminareo tanora, ny tenako zay hitanareo zao, raha tsy mahay an'izany amin'ny gendarmerie sy ny tafika, tovy taminareo, génération Z ohatranareo tamin'ny taona 9 tany, 3e année, 4e année de médecine, nandeha nanao volontaire, nanao soldat de 2e classe, noho ny olana mahazo anareo. Tovy taminareo, noho izany miankorager anareo, andao hovaitsika Madagasikara io. Hovaitsika ny rafitry ny fampianarana. Za ty avelana ity dia efa miresaka amin'ny olona, ho apetrakitsika ny rafitra fijerena akaiky ny resaka bourse, ny resaka méritocratie, ny resaka fametrahana solotena amin'ny mpianatra ao amin'ny famezana vatsim-pianarana, indrindra fa makaty ivelany. Hatramin'ny famezana stage rémunéré any anaty entreprise. Ko aza kivy nareo fa toy izy ny tolona, ao an-damosinareo andro vitsivitsy sy ora vitsivitsy isa dia higadinao an-tanindrazana ny tenako. Todika aminao Ngara Vatomanga, hitako ny interview nataonao tamin'ny fahitalavitra tsy miankina, alina. Zao teneniko anao, sotra anao mbola namerina le teny hoe tsy miady amin'ny président Rajoelina, fa zary nanampy anazy niakatra teo. Tadio le teniko tamin'ny déclarationko voalohany Ngara Vatomanga. Misy vola ampiakarana anao teo izy ianao, ary misy vola koa azo analana anao. Manaraka zany, miteny ianao fa manana 2000 sa 4000 employés amin'ny MSA sy ny entreprise-nao rehetrarehetra eo. Dia zao teneniko anao, firy arivo koa nipiasa tamin'ity koa, zay nifongoronareo. Ary mpanao gazety aza moa miteny na aluminium marera tsy niangana tsony tamin'ity koa. Donc aza manao cinéma ianao, aza manadio tena. Mikasika ny MSA anao manokana io, jerena ny daty, tsika mahay manoratra Ngara Vatomanga. Tamin'ny mois de juin vao nivoaka natao homologation ny MSA, fa talohan'izay efa ni-existe io. Ary mbola veriko anontany le mpiasan'ny Amaranto Toyovato, to amin'ny aéroport Sakafehitako te amaina hoe mameza kely, dia anontany andreo douanier eo,
Mipiasa anao an'itony civil mitondra PA mivezivezeran'ny aéroport. De azo dinao fanina koa ndresaka TOA, ndresaka STA. Tsy menatra koa nareo amin'ny banque centrale miara-miasa amin'ny TOA, zay andra Vatomanga. Ny TOA ka STA, zany aty a France amin'ny resaka amin'ny fianakavia Monsieur Bimie. Aiko ny tantaranareo tamin'ny 113 kilo iny. Aza mody fanina ianao. Ka tsy tsara ny fahasalamanao fa efa eo antsika ato devant ny fitsarana. Zay ngera Vatomanga. Ny redressement fiscal nanaovanao ny entreprise ny malagasy maro Madagasikara nataonareo mba nririma DGI teo aloha, zay efa limogé, abrogé, hatramin'izao mbola manana memizy eo, manao raha matahora mampiasa ny impôt tsy grevy. Ho hitany karatra salama tsara ianao, anazava aminay. Eto dia miteny anareo tanora, ampiasao ny teknôlôjia, midirana ty YouTube ao, santionao fotsiny reto teneniko reto, tapeo ny mot-clé, Ravatomanga PNF, Ravatomanga affaire balkanique, Ravatomanga Levallois-Perret, Ravatomanga Ilmenita Boderozy, Ravatomanga cocaïne Nosbe. Areto dia miteny mangiavanareo amin'ny fitsarana avoiny ampigadrana commandant Rachid sy ny namany tamin'ny resaka cocaïne iny, cocaïne ny Ravatomanga iny. Eto koa dia mangataka aminareo amin'ny fitsarana avoy kely antsefa i falimanana zay mpikarakara ny zazakambotoko sy mibe antitra zay ampiko. Mpanao asaso iny fa tsy jula force ny Ravatomanga sy be masona anao aveo resaka cocktail molotov. Fa ho azo ny raha nareo avoe falimanana antsefa. Eto ampamaranana dia mbola mitodika aminao Andriamatoa Andrajoelina. Mazava be ny ana, za tsy mahay politika, ka za koa tsy mitady seza. Tsy mitady seza, fa rehefa tedavina dia tonga. Arao ny lalam-panorenana, arao ampiaro lalàna velona. Lalàna velona fantatro, code pénal. Atoloro ny fitsarana Ravatomanga, atoloro anay nga Ravatomanga ho tsarainay. Fa rehefa tsy atolotra ao izy dia ianao tsarainay miaraka aminy, ary tsy maintsy tsarainay miaraka aminy koa ianao. Mametra fialana ianao, vous allez sortir par la grande porte, ameo anay Ravatomanga. Ary io tsy mivoaka Madagasikara eo, izy sy ny firongony, izy sy ny complice rehetrarehetra. Eto ampamaranana dia mbola mamerina ary voaka malagasy efa eo na tsy ho elitsika. Ho any tanindrazana.